Ny fiadanan'Andriamanitra hatrany no tononoko aminao sy ho amin'ny ankonanao ary tena ampifaliana lehibe ho mizara aminao ty fampahirizana fohy ity. Indraindray mety mahatsapa ianao hoe tahaka ny manao izay ho afa ny fahavalo, manentsina anao amin'ny akavia, manentsina anao amin'ny akavanana, manakana ny dianao. Fa te hampahery anao aho hoe raha mbola Jesosy Kristy no miaraka aminao, raha mbola izy no jerenao sy mpanjinao, ka raha mbola Andriamanitra no itokinao dia tadidio tsara fa izy mihitsy nanokatra lalana avy any ambony ary izy ny hanome vahaolana, tolotsaina izay tsy takatry ny sainao ka hamoakanao amin'izany toerana izany ary ho hitanao fa handresy ny fahavalonao rehetra ianao. Araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamo 1:20 dia hoe manompo ny masoka hozy izy any an-temon-drombohitra, avaiza moa ny famonjena. Ny famonjena dia tsy avaiza fa amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Ka dia manasa anao hoe atopo azy mandrakariva ny masonao any amin'ny Jesosy Kristy.